ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho amin'ny fanahinareo rehetra ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika amen. Amin'ny izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia maro ny olona no mitady vahaolana etsy mikaroka famonjena satria manjaka ny aizina rakotra ispito ny tany mazolaka ihany koa ny ady an-trano ny voany olona ny faharatsiana maro isan-karazany. Raha tsy laza fotsiny ny eto amin'ny firenentsika isika dia manjaka ny délestage ka monomonina avokoa ny olona rehetra mipahapahana etsy raha mandeha indray ny jiro dia tsy maharaka ny filan'ny olona hany ka lasa manao tao foana ny olona mitady famonjena any akafa satria tsy ampy ny filany tsy maharaka ny fahefan'ny vidy ary raha mitaky ny 𝗍𝗢𝗏 dia tsy mahazo valiteny mahafapo. Aiza ary ny tena misy ny vahaolana aiza ny tena misy ny vahaolana eto amin'ity fiainana ity. Mety efa mba nametra-panontaniana tahaka izany ihany koa ianao fa ankehitriny dia hoe sambatra ianao anio fa ho voavaly ny fanontanianao hoe aiza ny ahitana vahaolana dia ny filazantsara araka ny Jaona toko 7:20 ny 9:12 ka hatramin'ny 7:20 no ahitantsika vahaolana ary ihany koa no entina hifampaherezana indray ny amin'ity anio ity. Raha jerena ry havana ny mahakasika ity perikopa ity dia hita tokoa ny fanambaran'i Jesoa amin'ny mahafahazavana azy. Araka izany ary amin'ny maha-Jesoa fahazavana dia andeha omentsika aloha hevitra izao teny soratra masina izao hoe i Jesoa fahazavana. I Jesoa fahazavana ka voalohany indrindra Jesoa fahazavana ka izay manaraka azy dia tsy mba handeha amin'ny maizina. Eo amin'ny 9:12 tapany voalohany no ahitantsika izany. Ary Jesoa niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina. Jesoa fahazavana ka izay manaraka azy dia tsy mba handeha amin'ny maizina. Ry havana malala amin'ity volana ity isika dia mibanjina lohahevitra vaovao izay iombona ny sahany 𝗍𝗢𝗏 manao hoe miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao izay midika izany hoe aza miankina amin'ny herin'ny tenanao samy irery eo mpanaovana zavatra iray fa miombona amin'ny mandrakariva satria ny fiarahana sy ny fiombonana amin'Andriamanitra no ahitana fahazavana. Ny tanjona amin'izany fiarahana miombona amin'ny tompo Andriamanitra izany dia ny mba tsy handehanana amin'ny maizina. Raha vao miresaka ny mahakasika izany hoe fahazavana izany isika dia mbitonga ao an-tsaintsika avy hatrany hoe taratra, jiro, fanilo. Izany hoe Jesoa mihitsy ilay tara-pahazavana, jiro manazava ny mpanaradia azy, mitsilo ihany koa izay rehetra manaraka azy. Izany hoe raha misy manara-penitra dia mbola manara-penitra lavitra noho izany Jesoa ilay fahazavana. Rehefa nambara tamin'ny vahoaka ary nambaran'i Jesoa tamin'ny fariseo fa izy ny fahazavana dia nino ve ny fariseo sa tsy nino? Tsy nino ny fariseo. Andeha hiarahantsika mamaky ny eo amin'ny 9:13 hoe ary hoy ny fariseo taminy ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Jesoa no efa nanambara tamin'ny fariseo sy ny vahoaka izay nanaraka azy fa izy ny fahazavan'izao tontolo izao. Kanefa mbola tsy nino ihany ny fariseo. Ary teo anie ny fariseo dia efa te hiampanga sahady an' Jesoa satria izy ireo dia tsy mitsahatra ny mitady fomba hatrany ny hisamborana an' Jesoa. Zarany aza nisy an'izany hoe Jesoa nanambara hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao. Kanefa tao anatin'izany dia fantatra Jesoa izany rehetra izany dia nenazy ny nataony tonga aloha dia eo amin'ny 5:15 sy 6:90 eo izy no milaza hoe ianareo mitsara araka ny nofo izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza ary na dia mitsara azaho dia marina ny fitsarako satria tsy irery aho fa izaho sy indray izay naniraka. Ry havana mety sahirana tokoa ianao amin'izao fotoana izao. Maro tokoa ireo fanenjehana, fampahoriana, fialonana, fampijaliana ary mety afara amin'ny famononanao mihitsy azy izany. Tahaka ny ataon'ireo fariseo samihafa
misy ihany koa ny fariseo ankehitriny izay tsy mitsahatra ihany koa no mitady izay andavonanao, mitady izay ampijaliananao. Fa izao hoe Jesoa ilay fahazavana ary afaka mampirehitra indray ny jironao, afaka hanampy ny solika ao izy, na endrika manao ahoana ny fampahoriana, na endrika manao ahoana ny aizina izay manodidina anao, dia vonina ihany koa izy hitondra fahazavana, vonina ihany koa izy ampirehitra ny jiro indray. Izy n'ilay fahazavana afaka manome fiainana ho anao, dia fiainana maharitra ary tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao izany, izay sandaina vola aman-karena fa kosa zarainy maimaim-poana. Eo amin'ny asa fanompoana sy ny asa fitoriana dia aza-kivy ketraka, na dia tsy noho ny olona aza ny zavatra izay lazaina, na dia tsy rarahin'ny olona aza ny zavatra izay torianao sy ambaranao, fa izao ny mpanjiny hoe Jesosy Kristy ilay fahazavana aza tsy nisy ny aina, tsy nisy nino, dia tantera ao hatrany ny asa fanompoana. Hanio ary ry havana malala ao amin'ny Tompo, manara azy ary meteza ho tariny, fa aza mba ho isany izay tsy mino tahaka nataon'ny fariseo, fahaizina na fahafatesana anao ambadika izany tsy finoana izany. Koa raha samy misafidy ihany, tsy aleo ve misafidy ny mazava, sa tsy izany? Izany mihitsy, aleo misafidy ny mazava toy izay ho any amin'ny aizina. Fa ny faharoa sady farany ry havana dia izao hoe Jesoa fahazavana, ka izay manaraka azy dia anana ny fahazavan'aina. Eo amin'ny 12 tapany farany no ahitantsika izany. Andeny iarahantsika mamaky. Ary Jesoa niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, ka izay manaraka dia anana ny fahazavan'aina. Raha teo amin'ny fizarana voalohany isika dia nahita fa izay manaraka an' Jesoa dia tsy mba handeha amin'ny maizina. Izany hoe Jesoa ilay jiro manazava, lumière, manazava ny mpanaradia azy mba tsy hiroso na hiroboka amin'ny aizina, dia ny aizina izay ambara eo dia ny fiainan'izao tontolo izao, ny faharatsiana misy eo anivon'izao tontolo izao. Araka izany ny olona manana ny fahazavana na manana an' Jesosy Kristy dia na dia mifangaro amin'izao tontolo izao azy izy, dia mamiratra foana ary afaka ny hanohatra ny herin'ny maizina. Satria ny maizina ihany no afaka mandresy ny mazava ihany no afaka mandresy ny maizina. Dia raha isika ohatra, rehefa miditra ao anatin'ny efitrano maizina dia maizina isika. Rehefa mitondra jiro isika dia manendrika ny efitrano avokoa ny fahazavana rehetra. Izay ilay anambarana hoe ny mazava ihany no afaka andresy ny maizina, fa tsy afaka andresy ny mazava mihitsy ny maizina noviana. Anamafisana izany ry havana dia izao. Indray andro nisy tovolahy kely iray tratra maizina tany an-tsaha izy. Ka rehefa nody izy dia nampirehatra jiro satria tsy hita ny lalana. Tao anatin'izany anefa rehefa nampirehetina ny jiro izay noentiny dia nitangorona nanodidina ny jiro avokoa ny bibikely manidina rehetra. Dia tezitra ilay tovolahy dia novonoiny ilay jiro satria nandrakotra ny hazavana dia kely sisa ny fahazavana andrehatra tao. Dia rehefa novonoiny ity tovolahy ilay jiro dia nandeha teny an-dalana izy dia tsy nahita lalana ary sasatra noho ny anjera sy solafaka amin'ny lalana izay alehany. Ajantsika eo iny tantarina fa afaka tohizantsika rehefa tonga any an-trano. Fa ny lesona ho tsoahantsika avy amin'izany dia izao hoe isika izay azony olana maro io, izay mitangorona manodidina antsika, na endrika manao ahoana na endrika manao ahoana, dia tsarovy fa Jesosy anie eo anilantsika mandrakariva ary miandry antsika izy hiaraka aminy, miandry antsika izy hampirehitra ny jiro ao anatintsika mba hitondra fahazavana. Fa isika ry havana, isika indraindray no mbola mihirihiry mitady vahaolana hafa, isika indraindray no mety mampirehitra, mety tsy mampirehitra ny jirontsika, ary indraindray aza dia tsy mety mampirehitra mihitsy ka sasatra amin'ny anjera satria diso lalana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ankehitriny ary dia miaraha lalana aminy. Avelao Jesosy hampirehitra ny jiro ao anatinao, hanome fahazavana ho anao,
mba hahafahanao mandeha amin'ny lala marina, mba hahafahanao manohitra ny asa amin'ny maizina ka andehananao amin'ny fahamarinana tokoa, satria izy no efa manambara fa izao no fahazavan'izao tontolo izao. Raha jerentsika sy iverenana ny amin'ny hoe anana fahazavan'aina, raha vao miresaka ny amin'ny hoe aina isika dia miresaka fahavelomana izany. Ka raha sotomina avy amin'izany hoe Jesoa ilay izay manara-dian'i Jesoa dia anana fahazavan'aina, izany hoe Jesoa mihitsy no manambara eto fa izao ny fiainana, izao ny fahavelomana, izay mitoetra ao amiko dia manana fiainana, manana fahavelomana. Ary ny teniny ihany koa no efa manambara ao amin'ny J 4:10 manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izao ny tompon'ny fiainana ary manana be dia be. Jesoa ilay manana fiainana be dia be ary fiainana maharitra mandrakizay, fa tsy tahaka ny fiainana izay eto an-tany hiainantsika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo sahady, ao amin'ny tompo sahady isika, satria efa nomeny ilay fahazavana, efa nomeny ihany koa ilay fahazavan'aina dia ny fiainana izany. Efa nomeny ilay fahazavana koa tsarovy ary, fa izay manaraka azy dia anana ny fiainana, fiainana vaovao izay tsy andevozin'ny ota intsony. Raha tohizantsika ny tantara eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 dia rehefa vita izany fampianarana nataon'i Jesoa teo an-kianjan'ny tempoly dia maro ireo nanaraka azy ary maro ihany koa nino azy ozy izy. Fa izao, na dia nino aza izy ireo dia mbola niaina tao anatin'ny fahotana hatrany. Ka izay no nanambaran'i Jesoa hoe ianareo voandevo, dia namaly moa ireto jiosy ireto hoe taranaki Abrahama izahay ka tsy mbola nandevozin'ny olona. Dia hoy Jesoa, tsy izay mitoetra ao amin'ny trano fanandevozana ihany no voatsikajy ho andevo, fa izay manaiky ho andevozin'ny ota dia andevo ihany koa izy. Izay no antony hanomezan'i Jesoa ilay fahazavan'aina, mba hahatonga antsika tsy ho andevoziny fahotana intsony, dia ny fahotana maro isan-karazany izany. Izany hoe izay nino na dia nino azy aza ireto jiosy ireto dia mbola voandevo ihany, dia mbola hita taratra eo amin'ny fiainantsika ankehitriny anie izany. Maro ireo izay mbola milaza fa mino, fa mbola manjaka hatrany ny fahotana ao anatiny ao, mbola voandevo ny fahotana izy. Ry havana, tsy afaka ny anana fahazavan'aina ny olona izay andevozin'ny ota, kanefa kosa raha manaiky ho afahany zanaka dia ho afaka. Fa hoy ny teniny hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Eto am-pamaranana ry havana dia izao ny tsarovy hoe hafatra roa nambara ho antsika tamin'ny ity anio ity dia izao. Jesoa ilay fahazavana ka izay manaraka azy dia tsy mba mandeha amin'ny maizina. Toa manambara izany fa izy ilay lumière, jiro manazava antsika, ka izay mpanarady azy dia tonga luminaire, mpanazava ny hafa ihany koa ary manome fahazavana ho an'ny hafatrany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa izany teny izany kosa hitoetra betsaka ho amintsika tsirairay avy. Amen.